fa aora matoa efa mivoaka amin'ny diplomasia mahazatra ny kabary nataony masivo frantsay araky ny hevitra andriamatoa Jean-Éric Arakoto Arso pahalalana no sady mpandinika ny toetra ara-politika ihany koa ny heviny eo amin'ny fandraisam-peo ny lova Ramanantsoa ny Christian Rakotondramanga kosa. Ya marina tokoa fa enjakenjana ary tena mahitsy be le fitenenana tao ary ataontsika hoe tsy amin'ny fomba diplomatika ntsony fa tena taminy dia izy fa matonge tonga amin'ireny satria ohatrany tsy mandaitra amin'ny mpanao politika eto toerana ireo mpifanandrana ara-politika eto toerana ntsony ny anatra ary marina mihitsy angeny azy amin'ny hoe efa misy ny fitenenana fanairana zany efa maromaro ataoko fa tsy zareo fiarahamonina iraisam-pirenena ihany fa na ny sika eto Madagasikara na misy ny mpanao politika misy ny amin'ny firaisamonim-pirenena zany efa mba miteny ihany fa tsy mandaitra mihitsy le izy efa taona zany zao efa 5 taona no miodikodina eto fotsiny zany hoe ny zavatra manahirana zany amin'reto mpifanandrana ara-politika nanomboka tamin'ny 2024 dia ohatrany miodikodina ohatrany tandrimy fotsiny ary tena ny zavatra tsapa zany ary zavatra hita ary zay koa ny tsapandry zareo fiarahamonina iraisam-pirenena tamin'ny fanelanelana farany teo hoe tena tsy mandraraha mihitsy ny vahoaka malagasy reo mpanao politika mpifanandrandreo fa ny tenany ihany sy ny tombotsoany ihany zay ngambany efa zareo moa zay efa mba tsapa an'izay fa ngamba tsika eto toerana efa natsapa an'izay efa elaela